Miazakazaka kokoa ny fanimbana ny tontolo iainana noho ny fanarenana anazy. Raha malala fa amin'izao fotoana izao dia very ny ala. Raha ny atontanisa dia eo amin'ny 1 hekitara isan-taona eo ny alan'i Madagasikara izay very. Za moa zany efa nandalo figadrana misy tao anatin'ilay izy rehefa nahazo fampitandremana imbetsaka nanomboka tamin'ny 2009 nantomboka zany io tamin'ny ady tamin'ny fanondranana ny tsokosoko ny Andramena ny Bois de Rose teto Madagasikara. Tsy olona ambany no afaka manao an'zy fanondramana Bois de Rose amin'ny sambo ngeza be aripo voan-dranomasina tsy mandalo port zany fa olona manana ny maizy azy. Zay zany anisan'ny tolona faran'izay mafy indrindra tao anatin'le izy. Hita sady tsapa fa marobe le fiovagna nisy hatramin'ny fahazazagna tamin'izay mbola zazakely zegny zay mahita fa hafahafa nono tamin'izay fa bijouty zegny le nature dia mivolagna zay tamin'amina hoe alotsika hidiky agnatin'ny fiarovagna tontolo iainana agnaty protection de la nature zegny. Mazatra Geoffreyville matetiky katy ke zay navy club 201 mitondra rente kakazo volo fanondrana zany karaha café, cacao, girofle mba amiagna vahoaka mba ampitombo le vola tokony fanidika taminazy tamin'ny taloha mba mahita gony vola hafa koa izy afaty afara. Ny zavatra kendrena zany amin'izao dia fanenjika ao amin'ilay fotoana mba ho haingana kokoa ny fanarenana sy ny fanabeazana ny olona indrindraindrindra amin'ny hoe inona ny mazava-dehibe amin'ny tontolo iainana, izay vao mitodika amin'ilay fanarenana. Tamin'ity lorano ity zany tamin'ny taona 2017 ity no natao teto. Dia rehefa tena nateteny ny taona mandeha nidory tanety dia niena le lorano. Dia izay natongana hoe andao arovantsika misy dia ambolena zanakazo manodidina n'ity loranontsika ity satria raha ritra io dia aiza indray tsika ny atsaka. Fa rehefa nahazo fifanana kosa anefa zay noho ny teknisianina zay mbo afaka nikarakara dia zay zany namokatra an'le zanakazo. Miaro montagne d'ambre voalohany agnapody le maha montagne d'ambre dia atiala marobe. Zay zegny mila magnano exemple ampiseho hoe fa itiny zay efa mitarika amin'ilay fiarovagna tontolo iainana fa aza mandra antsika e. Tegna fahita maintsy misy tsirom-panantenarana amin'ny hirinamana taranaka mandimby afara ao. Hita hoe fa misy place hoe raha place ty le place pour nareo tanora fa ty zavatra tokony ataonareo. Hita tsara fa misy tsirom-fitiavana koa. Anana Madagasikara ny fahaiza-manao sy ny fahafahana rehetra ahafahana mampahomby an'io fandrakofanala ny Madagasikara io fa ny zavatra mila mafisina dia ny fiaraha-mientantsika rehetrarehetra, ny fiaraha-miasa, ny mpisehatra rehetrarehetra mba hananantsika viana mitovy. Mila firenena anankiray manarina an'izay hoe tsy vidy katsaka avy any anaty ala, tsy ampiasa saribao, tsy vidy palissandre tapaka avy any anaty ala. Dia izay fotom-pisainana izay, izay fomba fiaina izay no mila zaraina sy arahana miaina eny fotony. Noho n'izay ezaka natao zay zany noho ny fahafantarana koa ny olona koa zany fa hoe misy olona tia Madagasikara any amaro antsaitra miasa mafy ho an'izao tontolo izao satria ny tontolo iainana dia action mondiale io fa tsy any amin'ny toerana misy anao fotsiny akory. Miangavy vahoaka malagasy jiaby zegny mba ho conscient tonga saigna ny fiarovagna tontolo iainana fa tegna izy mahatsikatsika, izy ny tompon'ny fiainanatsika.